Faly miarabantsika tsy avindray amin'ity alahady fa 18 volana febroary ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo ho amin'ny isa-tokantrano sy ny sambatan'olona tsiray avy izay manaraka izao fandaran'izao. Alohan'ny idirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara izan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao misaotra anao ihany koa manaiky ara-dalana aminay. Toano amin'ny tananao mahery izay tsy vilalana fa anaraka ny sitrakao ary ihany koa mangataka ny herirehetra avy aminao sy ny tafiky ny lanitra mba hanory sy hanome izay rehetra mahasoa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hevery manokana ireo membre sahirana. Nalaina amin'ny Galatiana 4:9-10 manao toy izao anaran'i Jesosy: koa araka ny ananantsika andro hanaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Napetraka Kristy tamin'ny fomba manokana tamin'ny fiangonana ny adidy momba ny fikarakarana ny sahirana amin'ireo membre ao aminy. Ekena ho ao anatin'ny faritry ny fiangonana ireo mahantra an'ireo, tsy maintsy ho eo amintsika mandrakariva izy ireo ary ankinina amin'ny membre ny fiangonana ny andraikitra manokana ny karakara azy ireny. Tahaka ny membre ny ankohonana, mifampiaha, karakara marary, manohana ny reraka, mampianatra ny bado ary manofana ny vao avy mianatra. Dia toy izany ihany koa ny mpianakavy ny finoana, mikarakara an'ireo izay tsy manana olona izay miahy azy eo aminy. Adidi amin'ny fiangonana tsirairay noho izany mandrafitra fandaminana amin'ny mpitandremana sy ampisainana tsara momba ny fikarakarana an'ireo mahantra sy ireo marary eo aminy. Ny tsirambina na kely aza atao ampanaradian'i Kristy, ny tsy firayana amin'ny fanamaivana, ny fahasahian'ireo rahalana rahavavy milanja ny ziokan'ny fahantrana sy ny fahoriana dia voarakitra ao amin'ny bokin'ny lanitra toy nataon'i Kristy izay ao amin'ny olo-masina. Marobe ireo izay ampamoahana eo anatrehan'ny tompo momba ny fitorianan'ny tenin'i Kristy amin'ny hafa, nefa tsy mba mangoraka na mihevitra an'ireo mpiray fanantenana aminy izay tsy mba manana tombontsoa sy fahombiazana tahaka azy. Izay namany mahantra no tena kristianina marina, toy ny fikarakarana zava-mahery marefo sy malefaka ary mora malazo, tahaka izany no ikarakarana ny rahalahy na rahavaviny ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Tian'Andriamanitra akeo anivon'ny marary sy ny mijaly ireo mpiasany mba ho mpampita ny afa-pitiavany sy ny afa-pamindram-pony. Manara-maso antsika izy, mijery ny fomba fifampitondrasantsika tahaka ny Kristy, dia tahaka izany ihany koa no iriny mba hijerentsika azy ireny na ambony na ambany, na manan-karena io na mahantra, na olo afaka io na andevy dia mitovy avokoa eo amin'ny Kristy, samy anana ny fitiavana. Tsy misy adikevitra ny amin'ireo mahantra ny tompo ireo, tsy maintsy ampiny izy ireo amin'izay mahasoa azy amin'ny fotoana rehetra. Aoka noho izany tsy ataontsika tsirambina izy ireny, ny olona mahantra, indrindra eo amin'ny fiangonantsika, ny olona sahirana, ny olona mila fahaizana ihany koa, dia aoka ianao mba ho loharano ahafahana manampy azy ireny amin'ny fomba rehetra. Vavaka isika. Tena tsara izan-danitro mbola misaotra anao fa mbola nomenao izany lesona izany izay angataka aminao tompo mba apetraka zava-tsoa anatinay, atsiarovana mandrakariva fa mila manampy azy ireny koa izahay ary ampianaro izay hanana fomangoraka sy tia manampy ary ihany koa ampianaro fanetretena feno manoloana an'ireo andraikitra izay miandry anay eo anivon'ny fiangonanao. Anaran'i Jesosy, amen.
miaro